Pejim-baovao hafa tanteraka kosa sanay dia notanterahina androany teny amin'ny Le-Pavé Antaninarenina ny landinika mikasika ny fandrafetana ny sata momba ny fampiroboroboana ny indostria. Ny andindiny makasika izay vaovao izay indrindra no arantsika izay tanteriny Claude Arasoluson sy Mamy Rasoanaifo. Ny CTM SSM randram-bony syndicat dia miroso sy manohy ho asa mivaingana ireo fionana efa natao nandinihana ny famolavolana sy ny fandaniana eny amin'ny ambaratonga-pahefana mahefy ny lalàna mikasika ny fampandrosoana ny indostria. Isan'ny dingana lehibe ihany koa ny famifondronana ny hetsiky ny mpiara-miombonantoka rehetra miantsehatra amin'ny tontolon'ny indostria io ho fampivoarana aingana izany sehatra izany. Resy lahatra ny syndicat fa ilaina ny fiombona-kevitra sy viana ho an'ny mpiantsehatra rehetra amin'ny alalan'ny fanolorana sata momba ny fampiroboroboana ny indostria ahafana mahazo vokatra tsara mifanaraka amin'ny tombontsoany rehetra. Aloha ampitoviana ny fomba fijery satria raha samy efa manana ny volonté zany fa avononina zany zao ny mpiasa sy ny mpampiasa hoe ampandroso an'ity industrie ty eto Madagasikara satria ho an'ny mpiasa zao raha edika ny fananganana indostria zany dia zany misy asa miforonao rehefa asa miforonao dia efa tombontsoa ho an'ny mpiasa. Nanoana ny hetsika nataon'ny syndicat androany ny FES ary nilaza ireo syndicat fa mihaino sy mahatsapa ny hetsika ataon'ny syndicat ny mpiara-miombonantoka na avy eto an-toerana na iraisam-pireneny ka tonga mifanometanana.